mbola manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho anao sy ny amponanao izay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana Inona no Marina atao amin'ny televiziona Agape izao indray zahay mpanolotra ato amin'ity televizion ity. Faly izay tafahoana aminao indray satria tamin'ny hery moa tsy nisy ny fandarana fa androany indray dia tafaverina etrany dia isaorana ny tokantrano ny fandarany ary faly koa izay mbola tafahoana aminao. Tonoina aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka ao tokantranonao ary manasa anao indray izay hatratra amin'ny farany amin'ity fandarana ity satria afinaritra be indray ny resadresakantsika amin'ity androany ity. Tahaka mahazatra moa dia tsy izaho rery ny eto fa manana andreo namako mpiara-miasa amiko eto dia tsy izany fa Ranadahery manampy Razaka Manarina eo ihany koa Ranadavy Kivoary dia iresadresaka miaraka eto indray izay dia miarahaba anareo mirahalahy iresadresaka eto indray tsika faly indray ihany koa tafahoana dia miarahaba anareo tonga soa ato amin'ny fandarana. Miarahaba anao koa Ranabavy Iary, miarahaba ny rahalahy Victoire ihany koa dia miarahaba ny mpijery tsy akanavaka Zoko Zandry rahalahy Anabavy Ray Aman-dreny Ajaina rehetra. Tafahoana indray tsika eto amin'ity atao hoe fandarana televiziona Agape Inona no Marina dia fifaliana ho anay tokoa. Zaho manokana dia rahapo Eratsaina miarabaiko anareo ary dia ampitsikitsikiana mihitsy no hiarabanay anareo. Tsy tazona ela fa dia omeko ny rahalahy Victoire ihany koa ny anjara fiarabana ho antsika mianakavy. Ia, mankasitraka rahalahy Henona ny fitenenana dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra ny tokantrano moa izay mampiatrano an'izao fandaharana Inona no Marina iarahantsika amin'ny ekipan'ny Agape zao dia mbola hafaliana ho anay indray mbola hitondra sujet mahafinaritra ho antsika androany iresaka hitafatafa ambany tafitrano ka dia manasa anao sahady izay hiaraka aminay eto ifandray ary ifampiresaka ifampizara izay efa napetraky ny tompo amin'ny mpanao. Mankasitraka indrindra mankasitraka Ranabavy Iary ina vaovaontsika izay izany manontany vaovaonareo aloha izao salama tsara daholo. Salama tsara mihitsy Ranabavy dia mahavelom-bolo satria mifankahita zao tsika tena hita mihitsy hita ivela mihitsy ny fahasalamana eo ampisaina vatana fanahy amintsika mianakavy dia asa hoana fijery ny rahalahy Victoire amin'izay fahasalamana zay. Ia, tena hoe isoarana ny tompony zavadrehetra, isoarana ny tompony zavadrehetra mbola nanome fotoana nanome fahasalamana nanome tombonandro indrindrandrindra mbola ahafahana indray manao an'izao fandarana zao ka ho anazy irery ihany ny voninahitra. Amen. Tena tsara ny tompo mino fa ianao manaraka koa amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny fahasalamana tanteraka ary mirary soa ihany kosa nefa ho andreo izay mety hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana tahin'i Jesosy ianao dia Jesosy any anasitrana anao. Tsy ho lava resaka tsika fa ny loha-hevitsika androany dia alinanao ihany koa raha ny loha-hevitsika tamin'ny hery moa dia niresaka tsika hoe maty mba ho velona. Androany indray loha-hevitsika hoe za mba hahiratra. Alinantsika indray fandarana androany ao anatin'izay loha-hevitra hoe za mba hahiratra. Mety anontany tena sady amin'ny koa ianao ny atokantrano hoe ahoana indray izao no resadresaka eto fa ao anatin'izay hoe misy hoe za mba hahiratra. Tetemy fotsiny alohan'ny hamezako andreo namako satria moa resadresaka ity hoe misy ny jamba atsika hoe misy ny jamba hitantsika ireny mitondra tehandreny tena jamba mihitsy tsy mahita maso. Misy kosa ireo mahiratra mihitsy ny maso fa jamba izy. Dia izay indrindra no resadresantsika ao anatin'izao fandarana izao fa manarahatra amin'ny farany dia raiso izay tokony ho raisina rehetra fa alinanao ny fandarana hiteny aminao ihany koa ny tompo ary mivavaka ambany fanahy masina ane hikasika ny fotsika tsirairay avy izy ihany koa anazava bebe kokoa izay zavatra rehetra tiany ambara ao anatin'ny resadresaka amin'ity androany ity. Dia efa omeko anao sahady Ranadahery aminao anatin'izay loha-hevitray ahoana ny fahitanao izay loha-hevitray afaka tonga ianao dia mamboaka ny hevitra hoe jamba mba hahiratra. Sanao Ranabavy ary mahafinaritra be le lohateny satria ny hoe jamba mba hahiratra zany entina mampiseho hoe ao anatin'ny aizina tonga amin'ny fahazavana ihany koa. Fa mbola mahasarika ny eritreritro be da be mihitsy nilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 4:9 manao hoe ary Jehova taminy iza moa no nanao ny vavan'ny olona ary iza no mampiteny ny mona ary iza no mampaharenina ary mampahiratra na mahajamba tsy izaho Jehova va zany hoe Jehova Andriamanitra mihitsy zany mampahiratra mampahajamba izy ihany koa moa tamin'ny namorona ny fahazavana dia misy ny mazava
dia nisy ny mazava zany hoe tao anaty aizina zany, ary aizina ny tambolona ozy ny Genesis tamin'ny fambolana, ny aizina ny tambolona ambonin'ny rano, misy ny mazava ho Jehova dia nisy ny mazava. Dia Andriamanitra mihitsy zany no mampisy ny jamba dia mampisy fahiratana ihany koa. Hita azo resahana eto moa misy be da be ny andinin-tsoratra masina resahantsika zany raha hiresaka amin'ny Jesosy tsika sy ny sala amin'izany zany, fa be da be ny azo lazaina amin'io hoe ohatra fotsiny zao ianao raha mamaky kosa tsika eo amin'ny Leviticus dia hoe aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra mahatafitohana ny jamba fa matahora n'Andriamanitra izaho ny Jehova. Ny zavatra be da be ny azo lazaina ao anatin'ny izany. Misy koa aza ndray voasoratra koa amin'ny Exodus 3:20 hoe aza mandray kolokolo fa ny kolokolo mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Mampieritreritra dao zany hoe jamba ahoana zany tena horesahantsika toy zany, tena hoe jamba aranofo tena tsy mahita. Misy ndray zany misokatra amin'ny maso mahita fa jamba ihany koa hoe ny kolokolo zany mahajamba. Dia misy koa zany fahajambana ihany koa amin'ny resaka fahalalana hoe tena tsy mahalala mihitsy fa tena jamba domelona mihitsy ary tena tsy mahatakatra mihitsy zany ny fahiratany saina ihany koa zay. Fa misy koa zany ny fahiratany fanahy ihany koa zay tsy takatry ny mason'ny saina, tsy takatry ny mason'ny nofo fa takatry ny mason'ny fanahy ihany koa. Hitantsika zany eo amin'ny Mpanjaka 4:9 eo amin'ny 7:10, 9:20, 20, ahitantsika an'io mikasika ny mpanompon'ny Eliza zay rehefa tonga ny fahavalo nanodidina ny tanànany Eliza dia taitry le mpanompony Gehazi dia hoe tompoko jereo fomaraina be izy ny fomaraina izy ny fomaraina be dia ny fomaraina izy dia jereo tompoko voadidin'ny fahavalo ny tanànantsika izy tsy afaka tsika dia nefa mitsika miteny hoe ny maraina ho an'ny olona mazoto ny maraina zany, ny mazoto izy fa zay zavatra hitany hoe fahavalo manodidina maty tsika ry tompoko izy. Dia hozy Eliza tamin'izay manao hoe apahirato ny masony, nangataka ny vavaka izy tamin'Andriamanitra hoe apahirato ny masony. Dia raha aveo izy nahita ary nataony hoe betsaka lavitra hozy izy, aiza matahotra hozy izy Eliza fa betsaka lavitra momba antsika no manohatra antsika. Dia apahirato ny masony vavaka izy. Dia rehefa naveo nahiratra indray zany trikatra dia nahita n'ireo miaramila an'Andriamanitra be da be mihitsy satria mitendrombohitra betsaka lavitra tokoa. Eto zany dia misy masom-panahy misokatra indray ihany koa. Ary eo ngamba antsika niresaka hoe misy zany jamba ny fahajambana fijery ara-nofo, misy fijery ara-tsaina, takatra saina misy mijery ara-panahy. Ngamba aloha hatreo aloha no resaka satria tsy tazona resaka fa izy ity moa resadresaka manotafitrano ka dia ifampizarana no resaka. Indrindra. Dia Ranadà Victoire mino fa manakambara be da be mihitsy izy makasitraka nanome fitenenana Ranabaviary ny ao amin'ny Baiboly moa zany fantatsika fa miverimberina marobe le hoe jamba, fahajambana dia hoe mahiratra. Ary marobe koa ny jamba ao anatin'ny testamenta vaovao indrindrandrindra tena hoe nisotranan'i Jesosy amin'izay fahajambana zay. Mifono zavatra marobe zany zay hoe avy amin'ny fahajambana andeha amin'ny fahiratana. Any amin'ny epistily moa izy, any amin'ny Asan'ny Apôstôly izao ohatra hoe nisoratan'ireo mpianatra ireo any amin'ny Asan'ny Apôstôly any tena misy miteny mihitsy izy hoe tsy miona amin'ilay fahajambana ara-nofo tsy nifaraka ny tenen'ny rahalahy teo hoe miainga kokoa ny amin'ny fahajambana ara-panahy. Raha tsy hanome ohatra fotsiny zaho ato amin'ny Asan'ny Apôstôly Asan'ny Apôstôly toko faha 4 Asan'ny Apôstôly toko faha 4 andininy faha 8 ten'Andriamanitra eto tonga dia miteny mihitsy hoe hamonjy anao atomboka ary amin'ny 7 aloha ilay izy. Asan'ny Apôstôly 26 atomboka ary amin'ny 17 dia hatramin'ny 18 hamonjy anao amin'ny olon'i Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao izy hampahiratra ny masony hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Amin'ity tenin'Andriamanitra ity tonga dia miteny hoe hampahiratra ny masony hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Dia
midika zany hoe hampahiratra ny masina zany efa misy fahajambana ao ary ty tsy de ilay hoe fahajambana ara-nofo na de misy ara le fahajambana ara-nofo zany fa misy ty hoe fahajambana ara-panahy ary mbola amafisina izy am'le hoe ary amin'ny fahefany satana ho amin'Andriamanitra. Dika zany zany tsy vitan'le hoe fahajambana zany am'le hoe mahajambanao zay fa mbola midika koa zany hoe ataony ampitovizina le izy hoe misy fahefany satana zany ao anatin'ny maizina sy ny fahajambana. De zay zavatra zay zany ohatrany hoe milalina be le hoe avy any amin'ny fahajambana mba hahiratra ary za matoky fa tsika tsirairay avy eo fa nisy fotoana tsika jamba nisy fotoana tsika taloha mbola tsy nafantatra an'Andriamanitra fa nampahiratana tsika na nisy fotoana tsika hoe mbola misy zavatra nataontsika netretintsika mety le izy fa amin'izao fotoana zao le izy hoe nasehon'Andriamanitra tsika ny sokafan'Andriamanitra no masitsika hoe tsy mety le izy de ajanoko eo angamba aloha ny ana amin'izay zavatra zay fa ny fanontaniana angamba na hoe tiako entina eritreretintsika etiko hoe ampieritreretana antsika angamba de hoe move amin'izay resaka fahajambana zay na ara-nofo na ara-panahy atodika aminareo mianadamu le fanontaniana hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany move ny olona anankiray mety ahatsapa hoe jamba ve zazana sa misy zavatra mandalo amin'ny fiainana eo ohatrany amin'ny Paoly iny hoe najambaina aloha zay vao ahiratra sa ohatrany ahoana zany ahatongavan'ny olona anankiray amin'izay fifoazana amin'ny fahatsapana hoe jamba zazana de tokony ahiratra zay zany tsy haiko sa napetrako tsara ve le fanontaniana de iameko anareo mianadanga ma de ajanoko eo aloha ny anao mankasitraka ndraiky fitenenana kely de mankasitraka anareo amin'ny rahalahy amin'izay fanazavana efa voaray sady zay ao anaty baiboly satria tsika moa hoe tena miresaka mahakasika an'izay indrindra de tsy maintsy eo koa na ny fahamarinana araky ny teny ianaran'izao fandarintsika zao hoe inona ny marina de mandray foana tsika ny marina de tsy mino zany fa ny tenin'Andriamanitra andeha kely fotsiny alohan'ny amaliko ny fantalinana Davictoire ny resaka rana Davictoire rahahira azafady tamin'ny voalohany izy miteny hoe Andriamanitra manajamba de Andriamanitra koa mampahiratra mampamona de mampiteny de raha ny teny koa izy taoriana zay hoe ny mpanompo ny Elisa ozy izy lasa jamba de rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra Elisa de nampahiratra de tena marina mihitsy le tenin'Andriamanitra teo aloha zany hoe Andriamanitra mampahajamba sy mampahiratra na ara-nofo na ara-panahy de voray ihany koa ny teninao tao anatin'izay hoe tsika tokoa de tao anatin'ny aizina taloha fa nampahiratra n'Andriamanitra donc tsy misy na de ray aza zany sy ao anatin'ny aizina ka novain'Andriamanitra zany hoe tsika rehetra ao de teny fotsiny hoe hoanao zay mahiratra ara-nofo amin'izao fotoan'izao de tena misaorana tompo fa avy amin'Andriamanitra zany ary ny ara-panahy koa moa raha efa nisokafan'Andriamanitra ny masonao ara-panahy de tena misaora ihany koa an'Andriamanitra satria zava-dehibe zany hoe mahita ny fahazavana zany satria tahaka ny olona anankiray vao resaka teo hoe jamba de ao anaty aizina amiko koa zany hoe ny amaliko an'izay fanontaniana zao hoe ahoana mahatonga ny olona anankiray mandray zay ny fahazavana zay tao anaty fahajambana nandray fahazavana izy amin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra satria ozy ny tena raha resaka famonjena aloha zany tiako voalohany eto satria tsika zao tsika rehetrarehetra mihitsy tsisy narazaka hoe tsy tao anaty aizina fa rehefa nesorin'Andriamanitra amin'izay le fahajambana de novonjenitsika izay hoe famondrapona fahasoavan'Andriamanitra satria ozy ny teny hoe fahasoavana ozy izy namonjena anareo mbola tsy tafiditra ao anatiny mbola tsy tsika zao zany efa tafiditra nandrain'izay fahasoavan'Andriamanitra de nanomboka nisokatra masipanahy tsy mijanona eo nefa n'izay hoe nisokatra masipanahy vao vonjitsika teo fa mbola misy zavatra be da be mbola manajamba de asorin'Andriamanitra tsikelikely eny an-dalana indray amin'ny alalan'ny famantarantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ny fanambarana omen'Andriamanitra atsika fa eo hoe ny olona anankiray manomboka mandray fahazavana tahaka Paoly de io zany tena hoe Andriamanitra no mifidy andesatra ozy tenin'Andriamanitra tsy misy olona mahay manatona an' Jesosy raha tsy efa tsy misy ozy Jesosy tsy misy olona mahay manatona ozy izy raha tsy efa nitao miray zany hoe Andriamanitra zany manao zay tiany izy amin'ny mahazanak'olona zany any atsika de izy no mifidy izy manana fotoana ny amin'ny amonjena ny izany izy satria eritrereto fotsiny hoe mety manana fianakaviana zao tsika mbola ao anatin'ny fahajambana efa nentsika mbavaka be nefa mety mbola tsy miratra maso de zay zany hoe amin'ny fotoanan'Andriamanitra izy de ho avy zay fotoana zay de meko andrana dahery mino fa manaka ambarako izy ao anatin'izay de mankasitraka ny afanontanianao mino fa vovaly angamba de fanamafisana angamba no tiako resahana mahavariana ahy eto amin'ny le teny eto amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina mikasika ny Eliza sy ilay mpanompony
sy mikasika an'reto fahavalo ihany koa izay nodidina ny tanàna. Ny zavatra niseho moa teto tamin'izay fotoan'izay raha tantaraina kely dia isaky le mpanjaka fahavalo zany isaky milaza hoe andeha hanafika ny zanak'Israely izy a, isaky andeha hanafika izy a dia ao amin'le toerana hoe eto no hanafiana azy dia fantatry Eliza daholo zay tetika ratsy ataony dia lazainy le mpanjakan'ny Israely dia mihodin-dalana dia tsy tratra foana dia variana foana izy hoe ahoana ary zany. Fa tsy azo foana ndraiky dia misy mpanompon'le mpanjakan'ny fahavalo zany no miteny hoe mpanjaka hoe isaky miteny ange ianao hoe na ny efitranao azy isaky miteny ianao hoe atsika nanafika dia misy an'izay mpaminan'Andriamanitra zay atao hoe Eliza fatany daholo izy dia izy manova hevitra avy eo dia tsy tratra foana ry zareo, tsy tratra foana ny zanak'Israely ohatrohatr'izay zany le tantara. Dia rehefa ozy le mpanjaka fahavalo zany, le mpanjaka fahavalo zany tena andeha alandana sambory ary io Eliza io. Dia izay ny antony nodidininy ny tanànan'ny Eliza zany. Dia rehefa tonga teo izy a dia misy lesona zany a eo mikasika ny hoe fahitana ara-panahy, zany hoe fahitana ara-panahy zany dia amin'le masom-panahy misy zany mason'ny nofo rehefa volagnatsika teo menadatsy hoe mason'ny nofo mason'ny saina ihany koa satria koa misy ny olona rehefa hoe rehefa natany ampianarana raha tsaroantsika misy olona tena hoe miara-zavaina zao nefa tena tsy misokatra mihitsy ny mason'ny saina, tsy takany mihitsy mitovy samy mpianatra ray kilasy io fa tsy mety misokatra ny sasany fa misy ny sasany nefa mahiratra be ny saina, reny zany atao hoe misy mason'ny saina ihany koa. Dia eto indray le masom-panahy no resahana. Le masom-panahy izay rehefa tonga teo zany nanodidina dia ny fo maraina ity mpanompo fa saingy zao ny lesona dia hoe tokony todika tamin'Andriamanitra izy. Ka io lesona ho antsika rehetrarehetra io rehefa mifo maraina tokony iaraban'ny fanamasina tsika, tokony resaka amin'Andriamanitra tsika aloha zavatra voalohan-daharana voalohany raha te hanana an'izany masom-panahy misokatra milohan'ny fiainana andavanandro zany. Zay ny tokony ataontsika fa mazana ny olona vao mifo izy a dia zavatra hafa hoe ahoana ny asako androany, ahoana ny zao, ahoana ny sakafo maraina, ahoana ny atao indray ny atoandro, inona no atao, lasa eo amin'le programma no eritreretiny voalohany. Nefa zavatra tokony atao dia mifantoka aloha amin'ny ara-panahy mba hisokafany masom-panahy. Ka ity tovolahy mazoto ny fo maraina fa tsy nitodika any amin'ny tokony todiany aloha, Andriamanitra ny tokony todiany, vavaka aloha izy, nefa izy mahalala fa Eliza dia mpanompon'Andriamanitra, mpaminan'Andriamanitra, ny fombany dia isaky ny fo izy dia mitodika amin'Andriamanitra foana zany. Izy ny tovolahy tsy nanao an'izay fa tonga dia avy dia nanokatra varavarakely nataony dia le fahavalo no hita. Eto zany dia entina ilazana hoe rehefa mitodika amin'Andriamanitra ianao vao mihiratra ny masom-panahinao. Ka izay ny antony nahitany ny fahavalo, nahitany ny fahakiviana, nahitany ny fahatahorana. Fa rehefa ohatra kosa dia ozy Eliza hoe ao ivavahana aloha seara dia nivavaka izy hoe betsaka lavitra izy momba antsika no manohatra antsika fa alao aloha ivavaka, vavahako se dia nivavaka izy ampahirato Andriamanitra ny masony. Rehefa avy nivavaka zany dia nanjary nisokatra amin'ny masom-panahy ka nahita ihany koa ireto momba anazy be da be ka tatonga azy tsy atahotra. Avy eo indray nefa dia rehefa nivoaka nanova ravaharana kosa indray zany Eliza dia milohan'izay kosa izy dia nangataka indray hoe ajambao ny masony tsy ahitany izy izy. Zay ny ataon'ny Eliza zany, ajambao ny masony fahavalo zany tsy ahitany. Dia rehefa izay le hoe ajambao zay hitantsika zany eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo angambo zany hoe eo amin'ny fahavalo dia nidina nakaminy aminy ireo ary Eliza nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe mifona aminao ataovy majambena ireto olona ireto, ataovy jamba zany reto olona ireto, tsy ahita hoe tsy fantatra hoe aiza misy azy, zany hoe jamba ny sainy, jamba ny fanahiny, zay zany nitakariny eto fa tsy hoe jamba tsy mahita koa dia hoe na ny olona miresaka aminy tsy fa ny sainy sy ny fanahy no atao jamba eto. Dia eto izy zany dia miresaka hoe atao jamba dia
tsy aty ny tediavinareo, tsy ato ny tanàna tediavinareo ozy izy a, nefa izy Eliza mihitsy ny tedavina, manjary jamba tsy fantany zany hoe Eliza io, de lasa tsy aty ny tanàna fa ndao nareo etiko any, de nitaritiny de nataony tao ampovoan'ny tafiditra tao Samaria, zany hoe tafiditra tao anatin'ny fahavalony ampovoan'ny Samaria rehetrarehetra zany ireto maramila nalefa, ka pahirato ndray masony a, de nahiratra de nahita hoe ay hodidin'ny fahavalo, de zay zany a Andriamanitra zany araka ny tenintsika teo hoe atao amin'ny Exodus 4:20 no ahitantsika hoe iza moa nanao ny vavan'ny olona ozy ary iza nanao napahamoana na napahamarenina na napahiratra na mapahajamba, de Jehovah Andriamanitra zany mahay mapahiratra sy mahay mahajamba eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na ny eo amin'ny nofo zany na eo amin'ny saina zany na eo amin'ny fanahy, entina ampiasana anehoana ny voninahitr'Andriamanitra matetika sy zay foana no antony anaovana io. Hitantsika zany tamin'ny andron'ny Jesosy ihany koa milalan'ny Jeriko iny izy nisy jamba anankiray Bartolomeo izay niantsoantso hoe i Jesosy zanaky David Jesosy de nisakana ampianatra izy de eny Jesosy ty avy anao izy anatona de fananata izy de inona no ataoko aminao, de niapahiratra de rehefa nahiratra izy tsy vitany nahiratra ny vatany, nahita masony Jesosy izy fa nahiratra koa ny sainy ary nahiratra ihany koa ny fanahiny, fa de avy hatrany izy de nanaraka sy Jesosy foana teny am'izay nisy azy. De misy koa moa le jamba mbola jamba tany Akibondreny ny anankiray ihany koa le nalefa ny tany mandana nasiny fetany masony de mandana makany silo sasao de mahiratra izy de io le nataon'ny mpianatra hoe izy nanota tamindreo, misy koa zany ny sasany mieritreritra hoe fanontana no nanota natonga zany ozy Jesosy hoe tsy ny ray aman-dreny na izy nanota fa ho voninahitr'Andriamanitra no nanehoana zao zavatra zao. Zay nge mba ny hitako hoe sahana kely fa sao de lava resaka be fa de zaraiky indray aloha le resaka. Mankasitraka raha lahery zavy ndray fitenena sarana vaviary même le tenenanao raha vaviary ya mankasitraka raha lahery am'izay tena hoe iraina ny tombo fa misy marina zay hoe fahiratana ara-tsaina sy ara-panahy zany tena zava-dehibe zany atakatona ina tena tompo ampitaina amintsika de ny teny moa anao tamin'ny nanome ohatra maromaro moa anao tamin'le olona jamba teo iny, de le misy an'le jamba fony voateraka zany za mahatazana anazy moa zany natoko fasivy zany natoko fasivy zany miresaka an'le jamba voateraka, de ery amin'ny andininy faramparany re misy ohatrany mahasarika kely anahy de tiako jerebatsika ohatrany ahoana tsara zany teny Jesosy resahana eto amin'ny andininy sivy amby telopolo, iny andininy fasivy amby telopolo io zany Jean 9:39 vakeko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy zany efa aorian'ny nanasitranana an'le jamba de hozy izy hoe ho fitsarana no nahatongavako amin'izao mba hahiratra ny tsy mahiratra, io zany le resahantsika teo iny, mba hahiratra ny tsy mahiratra, mba hatakatra ny mba hisorana ny masim-panahintsika, nefa kosa amin'ity hoe ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Izany ohatra ny somary nahasarika kely anahy de mazava ho azy moa nanontany ny fariseo zay hoe niaraka tamin'ny teo ny andininy faha-efapolo iny teny hoe nandeha zany izy ny fariseo de hoe zay koa fa mba jamba. De mamaly Jesosy amin'ny andininy faha 1:efapolo io miteny izy ato hoe raha jamba ianareo dia tsy honanan-keloka, nefa ho ianareo ankehitriny mahiratra izahay de tsy afaka ny helokareo. Omay lasa nidralana lesy de ahoana ny fahitanareo mianadahy zay resaky amin'ity kely fotsiny aloha zao anatin'izay zavatra teneny voalohany de tena hoe deraina Jesosy manao fahagagana Andriamanitra ary mbola manao fahagagana izy hatramin'izao. Ary eto de efa miteny zato atsika tsirairay avy mpiaino any an-tokantrano hoe raha manana fahajambana ianao amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina, ara-nofo de Andriamanitra vona apahiratra n'izany fahajambana zany araka ny tenendrana lahy manatona an'Andriamanitra anao vao afaka hiratra satria hoe rehefa sokatra namoa varavarankely izy tsy nifiresaka tamin'Andriamanitra kory de hitany fahavalo ary lasa natahotra izy ary jamba izy satria fahavalo be da be nitany teo. Fa mila zany tsika manana zay fifandraisana amin'Andriamanitra zay ka zay hoe ninona mety fahajambana amin'ny fiainantsika tsirairay avy
mbola fahajambana dia manatona an'Andriamanitra fa izy irery ihany no afaka mpahiratra atsika. Dia ny hevitra amin'ity teny ity zany hoe aitsika moa ireo fariseo ireo mihevitra ny tenany eo mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra lavitra ary hitanitsy atsika koa hoe tsy nino an' Jesosy izy ka izay hoe raha tsy nanana heloka tahaka, raha tsy naniratra izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha jamba ianareo tahaka n'ilay lehilahy teo zany dia tsy nanan-keloka, satria ny lehilahy io zao jamba tsy nahafantatra nininona izy dia Jesosy ny nampahiratra azy dia teo vao nisokatra amin'ny masom-panahiny. Fa reto kosa ny hevitra ny tenany hoe fa mahiratra ary dia nefa noho izay efa iratan'izay tsy nahafantatra nininona akory izy, tsy manaraka ny tena tokony ho izy akory izy ka dia izay hoe mahiratra izay dia tsy afaka ny helokareo hoe nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izay dia tsy afaka ny helokareo. Zareo nahafantatra ny zavatra rehetra, mieritreritra ny tenany hoe mahay ny zavatra rehetra, efa meratra ny masom-panahy, mahafantatra ny lalàna sy ny sisa, tsy nino an' Jesosy dia mihevitra mahafantatra zavatra rehetra nefa izy indrindra ny tena tsy mahafantatra, izy indrindra ny tena mbola anatin'ny fahazavany, izany hoe ireo fariseo ireo zany. Dia mandray lesontsika ao anatin'izany hoe manatona an' Jesosy aza miavonavontsika manoloana ny tenin'Andriamanitra fa io ny tenin'Andriamanitra marina foana ny tenin'Andriamanitra, io ihany ny fahamarinana araka ny loha hevitrintsika hoe inona ny marina resahana eto dia ny tenin'Andriamanitra. Aza mba miziriziry aza miavonavona manoloana ny tenin'Andriamanitra fa maneke ho amboary ny tenin'Andriamanitra fa io no hahatonga antsika hahiratra ao anatin'ny fahajambana izay mety hoe iainantsika tsirairay avy dia tompany hikasika ny fontsika tsirairay avy ao anatin'izay. Meko anao raha natahery mety efa manakambara koa ianao fa tsy haiko raha voavaly, tsy haiko raha afa-poanao ny valy ny fantaninao fa izay zany ny avaty amiko dia isaorana ny tompo dia meko anareo hatrany fitenena. Tena mameno angamba fa feno tsara izay teny tanambavy zay fa ataoko hoe fanampiny angamba dia mahavariana tokoa fa rehefa izay toetra izay dia misy eo amin'ny olombelona foana izay fieboebona, fiheverana fa mahalala, mahafantatra. Iny moa dia hoe ao amin'ny apokalipsia toko 7:7 dia miteny voasoratra mihitsy ao hoe milaza ianao fa manan-karena hoy sy niary arena be, manan-karena sy niary arena be aho fa tsy manan-java mahory, kanto tsy fantatrao izy Jesosy zany tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zany hoe ilay fiheverana zany fa tena mahiratra raha miainga ao amin'ny tenanao dia ianao mihitsy ny tena jamba. Fa raha ny fiheveranao zany hoe manetry tena ianao fa ianao mihitsy ny tsy mahita, ianao ny tena jamba dia ianao mihitsy mampahirata'Andriamanitra. Zay zany ny hevitra ilay teny niraisin'ny rahalahy teo hoe ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa mahiratra. Zany hoe eto amin'ny fahiratana eo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-panahy mihitsy no resahana eto indrindra eto amin'ny ara-panahy indrindra dia hoe ireo izay mihevitra fa mahita izy, mahafantatra izy, mahalala izy, manana izy dia ireo mihitsy no ajambaina. Fa ireo izay mieritreritra hoe tsy mahalala, tsy ampy, tsy mahafantatra, mangetaeta fahalalana n'Andriamanitra dia izy mihitsy no ampahiratana ahafantatra n'Andriamanitra. Dia izay moa zany no resaka eto no tena hita io rehefa tena miresaka ianao eny an-dalana ka miresaka amin'ny olona. Fanao koa matetika indray mandeha indroa eo isan-kerinandro zany mba miresaka eny an-dalana miantso ny olona anatona n'Andriamanitra amin'ny fomba firesahana manatona zany izy io miresaka, tsy hoe miantsoantso be eny an-dalana koa fa manatona dia miresaka amin'ny olona. Dia misy momba an-dany olona dia misy mandrabirabo moa ny olona dia tsy maninona zany fa karazan'le jamba daholo reny. Fa misy ny olona tonga dia firesahanao dia ilazanao zany hoe ohatra hoe tianao Jesosy dia eo izy ohatran'ny taitra hoe za tsy miresaka an'izany dia efa maina dia misy nilaza tonga dia misasany milaza ny sasany hoe franc-maçon izy ohatran'izany. Tamin'ny herinandro zao nahita zany dia franc-maçon izy dia lasa ohatrany hoe hebohebonay zany le milaza hoe za franc-maçon, zany franc-maçon zany fiheverana azy zany dia voninahitra lehibe mihitsy. Dia ny sasany indray manao hoe za te, za tsy mino an'Andriamanitra, za humaniste ozy ny sasany. Ohatrany lasa lamaody hebohebo zany hoe izy ny tena ambony rehefa miditra amin'izay karazana tokon'olona ohatran'izay.
nefa rehefa tena resanao izy ohatra mipokaty le olona ianao zany malala ohatra mipokaty le olona le zavatra fantatrao mihitsy Andriamanitra misy izy ohatra mipokaty ohatra ny ajambaina mihitsy ohatra hoe ny fahavalo Satana manajamba azy mihitsy dia miteniteny foana izy ohatra ny zavatra resahany ohatra ny zavatra tsy mandeha amin'izay loany ianao zay mahalala n'Andriamanitra minimy laza izy fa tsisy Andriamanitra dia taiza fotsiny izy zany ahoana ny foronany dia tsy hainy akory manazava an'izany hoe ahoana ny foronany mamoronorona teoria tsy mandeha amin'izay loany eo izy ny sasany moa dia milaza hoe zao izy ny zay science scientifique siansa hoy zany mpanao siansa hoy izy zany dia moa izy niteneniko hoe amin'ny teny vazaha moa zany tena hoe hoy ihany hoe mba fantatrao ve fa nisy savant teny manao hoe rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Savant izy zany hoe tsisy namorona zany tsisy namorona atao fa transformena sy amamboarina fotsiny zay fotsiny dia efa milaza anazy fa tsy namorona izy na siansa fa izy ara le namorona fa Andriamanitra ny tompony siansa ny namorona fa mianatra manazava fotsiny ny mpanao siansa ary taraiky be raha mpanao siansa satria taraiky be ny mpanao siansa satria ny mpanao siansa aty hoarina be vao nalala hoe boribory ny tany fa fisaka ozy ny sasany fa ny baiboly anatin'ny baiboly efa 400 taona talohan'i Jesosy Kristy efa nilaza hoe le cercle de la terre ozy izy zany hoe boribory ny tany ny tiana ho resahany eto dia hoe angamba mety navaly angamba zay hoe amin'izao fiainan'izao zay mihevitra azy malala sy mieboebo sy mahafantatra dia izy mihitsy ny jamba ary mila mpahiratana fa ireo zay mihevitra ny tenany hoe tena tsy mahalala ireo ny tena atao hoe jamba ho ampahiratanaandriamanitra fa ny mahiratra amin'seho mahiratra amin'izao fotoan'izao seho mahalala izy no anjabaina satria mifikotra amin'ny eboebony eo ngamba aloha no ajanoko kely fa mety miasana mahavaly ny resaka rehetrarehetra zay makasitraka raha lahery amin'izay famalinoan'ny fanontaniana zay dia mandeha tokoa ny fotoana efa somary maramarana anazy atsika io makasitraka tsany ny mpiaino atsika mahatra miaino hatramin'ny farany amin'izao fotoana zao dia omeko ny ranam-baviary angamba ny fitenenana raha ohatra misy anampiana koa ranam-baviary efa kely dia kely sisa ny fotoana atsika tena eo paraparana fa mino fa mbola itoy zao fandaran'izao satria tena malina ny fandarantsika ary tena hoe mahafinaritra be mino fa nandray ianao tao anatin'izay zavatra voaray zay na dia foy ary ny fotoana fa mbola hotohizantsika zao minoana efa mbola hotohizan'izao fotoan'izao dia mino fa zay voarainao teo dia horaisinao dia teny fotsiny aho hoe manetrehitena mandrakariva aza mieboebo amina volanao io aza mietretra ianao ny volanao ny arenanao sy ny sisanao vonjanao fa miaina anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hitanao ny tena fahazavana dia nio ny tenanao hoe ao anatin'ny fahajambana be sa efa nahiratra dia midira ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa ao na hitanao ny fahazavana ao na hiratany ny masonao manatona n'Andriamanitra manetretena araka ny voalazan-dranatahiry teo dia izay ny ilayntsika dia mino fa mbola itoy zao fandarantsika zao makasitraka atsika tsirairay avy nanaraka hatramin'ny farany voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra rerany satria avy amin'ny fotoana avy amin'ny akoa zao fitaovana ampiasainy zao misaotra anareo ihany koa nanaraka hatramin'ny farany mbola afaka jerenao zao fandara zao any amin'ny YouTube na ny amin'ny Facebook na ny amin'ny abakabaka.org ao anatin'izao TV AKP zao dia makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia mino fa hivavaka foirana da Victoire marana an'izao fandarantsika zao raha ivavakantsika Halleluja ry Andriamanitra rainay eo mbola faly misaotra midirany mankalazanao zay Jesosy fa tanteraka somanty fandarana zao raha napetraka teo am-pelantananao ny ananomboanay izao sao dia namaly vavaka sady anao namaly vavaka ireo satria tena nampahiratra ny masom-panahinay anao androany natratraranay izay tena tianao tenena aminay izay tianao lazaina aminay ary matoko izay fa nampahiratra ny masom-panahin'ireo miaino anay koa anao naizanaiza misy azo maneran-tany malalo okan'izany teninao zany mba tena hipetraka tao anatinay ary ninina izay afatra sy fampianarana izay namenao anay teo dia mba horaisinay zany ary ampiarinay amin'ny fiainanay anao rery ihany andera sy nazary voninahitra soatra raha io amen veloma to makasitraka anareo Jesosy daholo Jesosy daholo tapitra zany le